fomba manokana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria tianao ty fandaharany ity dia eo ianao androany ka ny rariana dia hitondra soanao ny afatra zay rahantsika indray amin'ity anio ity. Hanomboka isika manasanao hanondrika ny loha hivavaka isika. Tompo Andriamanitray be fitiavana, fantatray fa tia anay ianao ary tia ny olombelona rehetra ianao ary tia ireo izay mihaino sy manaraka izao fandaharana izao ianao. Koa mangataka manokana aminao zahay mba ho feno fitahinany ity fotoana ity ary andray hery ny zanakao tsiraray avy noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raisiko fifaliana indray ny miaraka amintsika amin'ity anio ity ary ao anatina loha hevitra anankiray vaovao isika izay inoko fa hitondra hery ho antsika indray. Nomeko lohateny ity loha hevitra androany ity hoe tsy lany izay voatahy. Tsy lany izay voatahy. Eo amin'ny fiainantsika amin'ny zanak'olombelona, indrindra amin'izao andro farany izao dia mitaraina isika noho ny tsy fahampiana, tsy fisiana, fahasahiranana ary indraindray aza rehefa mitady isika mba hanatsarana ny fiainana dia lany, ohatra ny tsy hitahita akory ny vola dia lany ny eo ampelantanana, ny adidy sy ny andraikitra nefa betsaka dia betsaka eto amin'ity izao tontolo izao izay nametrahana antsika ity ary indraindray dia tojo fahasahiranana antsika ary mitaraina. Lany ny eo ampelantanana. Dia izay ny antony ny safidianako ty loha hevitra androany ity hoe ahoana re no hatanteraka hoe tsy lany ny eo ampelantananao fa nitoizako ilay hoe tsy lany izay voatahy. Tantara anankiray any amin'ny testameta taloha no andeha hisintonantsika lesona ny amin'ity anio ity. Ao amin'ny mpanjaka voalohany, mpanjaka voalohany toko faha 17, mpanjaka voalohany toko faha 17 dia ny 10 hatramin'ny faha 12 dia misy teny manao toy izao: dia niainga izy ka nakany Zarefata ary no nimby teo ambavadin'ny tanàna izy dia indro nisy vehivavy mpitondra tena nangona kitay hazo teo ary niantso azy Eli ka nanao hoe masina ianao hitondray rano kely amin'ny fisotroanao mba hosotroko. Ary no nilasa raha vehivavy naka dia niantso azy Eli ka nanao hoe masina ianao hitondray mofo kelyko eny an-tananao ao. Fa hoy raha vehivavy, raha velona koa Jehovah Andriamanitra ao, tsy manana mofo na dia iray akory aza, fa koba kely eran-tanan'ila ao amin'ny barika sy diloilo kely foana ao amin'ny tavoara ary maka tapaka-hazo 2 aho zao ka hiditra anamboatra ireo ho anay mianaka dia ho faty izahay. Tsy fantatro hoe azontsika tsara ve ny toe-javatra misy izay iainan'ity vehivavy ity tamin'izany fotoana izany. Eli no ilay mpaminan'Andriamanitra teto tamin'izany fotoana izany ary Eli dia afy miady tamin'ny mpanjaka, vadin'ny mpanjaka, vadin'ny Ahaza tamin'izany fotoana izany dia Jezebela, ka nandositra satria niteny fa tsy hisy ranonorana amin'ny tany ao anatin'ny 3 taona sy tapany. Dia rehefa ritra ny rano, maina ny tany, dia nirahan'Andriamanitra Eli ho any amin'ity vehivavy tany Zarefata ity mba ho velomany ao anatin'ny fotoan-tsarotra, ao anatin'ny fotoana ny mosary sy ny main-tany. Dia rehefa niainga ho any Zarefata izy dia tonga teo ambavadin'ny tanàna dia nahita io vehivavy io. Ny zavatra nangatahany Eli dia izao: hitondray rano aho. Haitsika tsara nefa araka ny nambara teo ny toe-javatra nisy fa ny rano rehetra tamin'ny fotoana io efa ritra. Ilay rano izay nisotroany Eli tany amin'ny toerana izay nialokalofany efa ritra ary izay ny antony nanirahana azy ho an'ny Zarefata. Izany hoe ao anatin'ny fotoana tsy fisian-drano ary sarotra ny mahazo rano tamin'izany fotoana izany kanefa
Eli eto de nangataka rano. Na de teo aza nefa zany toejavatra zany de tsy nakasarotra ilay vehivavy fa nanaiky izy nandeha haka rano. Fa rehefa andeha haka rano izy de mbola niteny ndray ilay lehilahin'Andriamanitra hoe hitondray mofo kely ihany koa. Ary rehefa nangataka mofo Eli de hoy raha vehivavy hoe raha velona koa Jehovahandriamanitra ao, tsy manana an'izany anie ahy, tsy manana. Ary ny zavatra misy ao anatin'ny efitranoko ao an-trano de hoy izy hoe koba kely era-tanan'ila ao amin'ny barika. Entina ilazana zany hoe ny tsy fisiana mahazo ity vehivavy ity, ny fahasahiranana izay mahazo ny ankohonany, tsy manana na inona na inona. Barika anankiray kanefa koba kely era-tanan'ila. Mba alay fisarantsanany ny tananao hoe tanan'ila de koba kely ao anatin'iny tanan'ila iny, zay no mba hanyfanananao. Ampy ve zany raha atao sakafo avoky olona firy moa zany, ary mety tsy ampy na de olona anankiray akory aza. Ary zay no nahatonga an'ilay vehivavy ny teny hoe anamboatra mofo aza zany zao de hoaninay io izay mofo vita ny koba kely era-tanan'ila io de ho faty izahay. Maneho ny tsy fisiana izany, maneho ny fahasahiranana izany. Ary tao anatin'ny toejavatra sarotra nisy ity vehivavy ity. Tao anatin'izay fotoan'izay nefa ilay lehilahin'Andriamanitra de Eli de niteny tamin'ny vehivavy io ao amin'ilay mpanjaka voalohany 7:12 ihany, 4:12 de hoy izy hoe fa izao no lazain'i Jehova Andriamanitry ny Israely, tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika ary tsy ho ritra ny diloilo ao amin'ny tavoara, mandra-piavy ny andro andatsahany Jehova ny ranonorana amin'ny tany. Tsy ho lany, tsy ho lany. Rehefa Andriamanitra no miteny de tsy lany ny koba, tsy ritra ny diloilo. Fantatritsika tsara nefa izy teo fa era-tanan'ila, zavatra kofina any amin'ny fanambanin'ny barika izany. Kanefa de miteny Andriamanitra rehefa mahatoky dia tsy ho lany. Tsy midika inona eo anatrehan'Andriamanitra ny habetsahana na ny quantité hozy itsika hoe feno ve ny barika sa kely ny ao anaty barika. Fa zao na be na kely ny ao anaty barika, rehefa Andriamanitra no mitaha de tsy lany. Mila fahatokiana, mila finoana izany. Rehefa notenenin'ilay lehilahin'Andriamanitra tahaka izany ity vehivavy tao Zarefata ity de nandeha izy, tsy nisalasala, nandeha raha vehivavy, izay nitohiny ao amin'ny 15:10. Nandeha raha vehivavy ka nanao araka ny tenin'ny Eli. Ary izy raha vehivavy mba amin'ny ankohonany de nanan-kohanina ela ihany. Hoy ahy tany am-piandohana teo hoe nandritra ny 3 taona sy tapany teo eo tsy nisy ny orana. Tsy fantatra hoe afiriana nefa ritra ny renirano, fa azo antoka fa mety antaonany na farafaratsy ny ambolana no niarahany Eli tamin'ny vehivavy io mba ho velomina tamin'ny alalan'ny koba kely era-tanan'ila, kanefa de nanan-kohanina ela ny any. Hoy isika teo hoe raha koba era-tanan'ila zany tsy avoky na de olona anankiray aza, kanefa teto de nahavoky ankohonana nandritra ny fotoana ela ihany. Tsy lany ny koba tao anatin'ny barika, tsy ritra ny diloilo, araka ny tenin'ny Jehova. Ny tiana ampitaina amiko sy aminao ao anatin'izany toejavatra zany de zao hoe ny zavatra anankiray rehefa tahian'Andriamanitra, ny zavatra anankiray rehefa misy ny dia tanan'Andriamanitra, ny fiarovan'Andriamanitra manokana dia tsy ho lany izany. Ny kely eo amin'ny pelatanan'Andriamanitra de tsy lany. Ny olana de indraindray tsika tsy afa-po raha tsy mahita zavatra betsaka indraindray miandry barika ao feno hoe za Andriamanitra de tsy hatoky anao raha tsy feno ny barika hoe misy koba be dehibe ao, na feno ny barika hoe misy diloilo be dehibe ao, zay aho vao hatoky anao, fa tsy anana ahany amin'ny ho avy. Fa rehefa kely, rehefa tsy misy ao dia tojo olana isika indraindray, lasa sahiran-tsaina. Fa ny angatahako aminao, ny zavatra angatahana amintsika, ary zay ny zavatra atorin'ny Baiboly eto, apetrao eo am-pelatanan'Andriamanitra, matokian'Andriamanitra
fa na kely azy io na era-tanana ila azy io dia tsy ho lany. Azon'Andriamanitra atao ny mahatonga an'io. Eritrereto anie hoe isaky ny tonga ny maraina ka hanamboatra mofo ity vehivavy tao za rehefa ta ity, dia aongana ilay barika ary kikisana kaofina ilay era-tanan'ila ao anatin'izany barika zany mba hanamboarana mofo ho an'ny ankohonana sy ny fianakaviana. Tonga indray ny apitso dia ohatr'izay ihany, tonga ny afaka apitso dia ohatr'izay ihany, mandritra ny fotoana elaela dia ohatr'izay ihany. Misy koba kely era-tanan'ila mandrakariva ao amin'ny barika azo alaina. Ny tiana ampitaina dia zao hoe ny kely eo ambany fitantanan'Andriamanitra dia tsy lany. Ka aza miaya hoe inona moa ty fahasairanana izay mahazo ahy ity, inona ity zavatsarotra izay mahazo ahy ity, fa mila mahatoky an'Andriamanitra ianao. Ao anatin'ny hain-tany nahazo ny vehivavy io dia misy rano nosotroiny. Ao anatin'ny hain-tany izay tsy misy vokatra eo amin'ny tany dia ny sakafo azony hoanina ho an'ny ankohonany mandrakariva. Tsy ritra ny rano tao aminy, tsy ritra ny diloilo tao aminy, ary ny koba kely era-tanan'ila dia tsy lany nandritra ny fotoana elaela. Fahagagana izany, fahagagana izany. Ny zavatra tiana ampitaina zany dia zao hoe te-hanao fahagagana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Te-hanao fahagagana eo amin'ny fiainany zanak'olombelona Andriamanitra ho an'izay mahatoky azy. Ity vehivavy ity dia nofidian'Andriamanitra manokana hikarakara io lehilahin'Andriamanitra antsoina hoe Eli io. Ka satria nofidiana ho amin'izany asa manokana izany izy dia nampanantena io lehilahin'Andriamanitra io. Fa tsy anjaranao ny miasa saina hoe dia inona zany no hoaninay, dia inona zany no sotroinay, dia inona zany no tafianay, dia anahoana ny fiainanay. Izany rehetra izany dia adidin'Andriamanitra izany. Izany rehetra izany dia efa nampanantenain'Andriamanitra fa ho an'ny zanany izay tiany. Mila mahatoky an'Andriamanitra isika eo amin'ny fiainana. Raha tojo toe-javatra sarotra ianao, raha tojo olana ianao, raha tojo tsy fisiny ianao eo amin'ny fiainana, dia Andriamanitra ny vahaolana. Antony izy, mangataha aminy fa afaka manao fahagagana eo amin'ny fiainanao izy. Aza miandry barika ho feno, aza miandry fananana ho feno ny tafitafy ho atoky azy, fa raha mahatoky amin'ny kely ianao dia ho tendreny mpanapaka amin'ny be. Afaka miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, afaka manao fahagagana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ny fanandramana an'izany ny zavatra andrasana eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Aza dino fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra tia antsika. Io Andriamanitra io dia Andriamanitra mijery sy mibanjina anao mandrakariva. Fantany ny mahazo anao, fantany ny toe-javatra sarotra lalovanao, fantany avokoa ny mombamombanao rehetra, fantany izay ilainao, afaka manome izay ilainao izy, afaka mamaha ny olanao izy, fa ilaina ny mahatoky tahaka n'ity vehivavy ity. Ilay vehivavy tao za rehefata dia tsy nametraka fanontaniana izany hoe raha omeko anao ny mofoko, raha omeko anao ny rano dia inona zany mba ho ahy, fa nahatoky ilay tenin'ilay mpaminan'Andriamanitra izy dia Eli zany hoe tsy ho lany io, ka izay fahatokiana izay nahatonga fitahiana ho an'ny ankohonany. Afatra ho anao amin'ity androany ity, mahatokian'i Jehova, apetreo ao aminy fiainanao, fa izy no mikarakara anao. Hitahanao amin'ny fomba manokana ne izy, ka hita fifaliana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ianao. Andeha isika hivavaka, hametraka ny fiainantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra indray. Tompo Andriamanitra eo misaotra satria na dia mandalo toe-javatra sarotra azy izahay eo amin'ny fiainanay, na dia mandalo olana, mandalo tsy fisina, dia mbola eo ianao Andriamanitra izay mikarakara.
mangataka manokana aminao ahy ho an'ny ireo olona izay miaino ity fandaharana ity midirantsihatra amin'ny fiainan'izy ireo ianao amahy izany olana izany. Raha misy ny tsy fisiana tahaka nahazo ilay vehivavy, raha misy ny olana kely dia kely ny eo ampelantanana, ray masino ainao ny mampitombo an'izany. Tsy miandry zavatra mitafotafo izahay, tsy miandry barika ao feno izahay, fa na dia ny kely aza dia afaka ampitombonao ka misy mandrakariva omenao anay. Ray masino no tanterahanao amin'ny zanakao an'izany ka tsy hanan-java-mahory, tsy ahy ihany amin'ny sakafo hohanina sy ny rano sotroina ny zanakao naiza misy azy. Misaotra Jesosy io fa mino izay fahamaly vavaka ianao. Amen.